Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity talata 17 ny volana aogositra ity. Ny rapsodian'ny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe ny fanambaran'ny mpampianatra ny tena no zanak'olona. Ny teny fanokafana dia ao amin'ny Jaona 2:7-7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia namaly azy ny vahoaka nanao hoe efa renay tamin'ny lalàna fa Kristy aharitra mandrakizay. Koa ahoana ny ilazanao hoe tsy maintsy asandratra ny zanak'olona? Iza moa izany zanak'olona izany? Tamin'ny toe-javatra samihafa, Jesosy Tompo dia niantso ny tenany ho zanak'olona ary azony jiosy ny alalin'ireo teny ireo. Fantatr'izy ireo fa nanambara ny tena no Kristy izy. Ohatra, ao Matthieu 5:2 dia hoy izy: ny amboolo manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany. Ary hoy ihany koa izy ao Marka 4:12-2: izao no izy, ary ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ny hery sy avy eo amin'ny rahon'ny lanitra. Hoy ny Luka 7:20: fa na iza no menatra sy ny teniko dia homenatra azy kosa ny zanak'olona. Na izany aza, zava-dehibe ny mahatakatra fa amin'ireo toe-javatra isan-karazany izay niantsoany Jesosy ny tenany ho zanak'olona dia tsy teny mahazatra milaza ny maha-olombelona izany. Tsy nilaza ny tenany ho zanak'olona zay kely, fa zanak'olona lehibe izay manondro firesahana manokana momba ny faminanian'i Daniela ao amin'ny Daniela 7:7-7 manao hoe: ary raha mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho, ary indro nisy toy ny zanak'olona tonga avy tamin'ny rahon'ny lanitra. Ny fahitany Daniela momba ny zanak'olona miaraka amin'ny lehibe zany tonga avy tamin'ny rahon'ny lanitra dia mifandray akaiky amin'ny fanambaran'i Jesosy nandritry ny fitsarana azy teo anatrehan'ny mpisorona be ao Matthieu 4:7-9 nanontany an'i Jesosy ny mpisorona be raha izy no Kristy, zanak'Andriamanitra, ka namaly izy hoe voalazanao. Ary io koa lazaiko aminareo hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny tanana ankavanan'ny hery ary avy eo amin'ny rahon'ny lanitra. Araka ny hitantsika ao Matthieu 4:7 zany. Avy hatrany dia ny ampangan'i Jesosy ny teny ratsy ny mpisorona be. Norovity ny fitafiany ary nanambara izy fa mendrika ny ho faty Jesosy. Nanaiky izany ny filan-kevitra rehetra ary nanamafy fa tokony ho eloana ho faty Jesosy. Tamin'ny fiantsonany tenany ho zanak'olona dia tena nanamafy ny maha-Kristy azy Jesosy. Izany fanavahana izany dia nazava tsara tao amin'ny fiangonan'ny jiosy izay nanaiky ny hevitra nanan-danja nambaran'ny Tompo. Anaram-boninahitry Kristy ny hoe zanak'olona. Jesosy dia Andriamanitra ao amin'ny nofo, ilay Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika, izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika, izay nanavotra antsika ho afaka tamin'ny faharatsiana rehetra sy nanamasina ny olony, dia izay mazoto amin'ny asa tsara. Hitantsika izany ao amin'ny Titos 2:7-7 izao dia misy vavaka izay anasako anao, izahay teny dia ianao amerina azy amin'ny fonao rehetra. Ry Jesosy malalo, misaotra anao naneho ny tenanao taminay, fa Andriamanitra tao amin'ny nofo